Anisan'ny fototra iray mampandroso ny tontolo ambanivohitra ny vehivavy. Manan-danja ny vehivavy tantsaha ary mitana anjara toerana lehibe izy amin'ny fanatsarana ny famokarana ka rariny raha omena lanja. Nankalazaina ny talata 15 ny volana oktobra 2024 tao talatan'ny volon'ondry. Teo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary nokarakarain'ny 𝐬𝐴 analamanga araka izany ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy tantsaha. Vehivavy mpamokatra fanohitra amin'ny fampandrosoana maharitra. Izany ny lohahevitra ny fanentanana nandritry ny fotoana anehoana fa tena fanohitra ho an'ny fampandrosoana tokoa ny vehivavy. Nanamariana ny fotoana dia anisy ny fanehoana fomba fandrahoana sakafo ara-pahasalamana, fanehoana fomba fampitomboana aingana ny vokatra mangahazo, ny fizarana fitaovam-pamokarana sy ana-pamokarana maro ary ihany koa fizarana ankaratry ny mpamokatra tamin'ny alalàn'ny izay eo ambany fiahin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana. Miaraka amin'ny tohana omena ireo mpisitraka dia nisy ny fanampiana tamin'ny fanoratana ny tetikasa-pamokarana. Nisy ihany koa ny fiofanana ara-teknika, fiofanana ara-pitantanana famokarana, ny fanjohiana teknisianina mandritra ny 3 taona ary indrindra ny fanomezana tohana entina miainga. Tanjona mandritra ny 3 taona moa ny anohana tanora miisa 700 eo fa fanomboana ihany izao. Isan'ny andro fototra nomeny fitondram-panjakana lanja ny maha-olona, zava-dehibe ny vehivavy salama ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy. Lohahevitra misafidiana androany hoe vehivavy tantsaha-mpamokatra fanohitra amin'ny fampandrosoana. Androany isika mampahafantatra ny asan'ny vehivavy, misy ireo fanehoana isan-karazany sy fanentanana na ampahafantarana ireo herisetra rehetra mianjady amin'ny vehivavy, ny fifandanjana sy ny fifamenoany mahala sy mahavavy, ny anjara asan'ny vehivavy eo amin'ny fampiroboroboana ny ara-toekarena. Tokony apetraka amin'ny toerana vehivavy rehetra, eo ireo tetikasa sy ireo mpiara-mombinatoka maro izay vonona hifanohana antsika vehivavy. Fa tsy latsa-danja ihany koa ny fampiroboroboana ny famokarana agroekôlôjika izay araraotina androany ny mampahafantatra azy.